Zay ny amin'ny fahitana fatin-dehilahy Tetsimandrosoa Ivato iny fa mahakasika kosa indray miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia misy ny atrikasa izay entina indrindra hijerena miahafahan'ny tanora malagasy manamafy ny fandraisana andraikitra amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana. Ary ny taremarika moa dia ny 500 ny mponina malagasy dia tanora eo anelanelany 420 ka hatramin'ny 30 taona avokoa. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ny tanora izay maro anisa. Araka ny taremarika farany ny asasamanila ny vahoaka malagasy dia tanora 420 ka hatramin'ny 30 taona avokoa. Natao indrindra ny atrikasa ity sy entina hijerena ny ahafahan'ny tanora malagasy manamafy ny fandraisana andraikitra amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana. Fiimpliquena ny tanora amin'ny resaka fandriam-pahalemana, fampandriana ny fahalemana. Koa tanora maro no mivory avy any amin'ny faritra na ny eto an-toerana, ary misy ihany koa ny fampahafantarana ireo lalana, ireo textes internationaux tahaka ny signes nationaux, tahaka ny politique nationale de la jeunesse, ny charte africaine de la jeunesse, eo ihany koa ny lalana mahakasika ny consolidation de la paix, misy ihany koa ny atelier izay nataon'ny tanora manirana ny nosy tany Amman ny Jordanie, dia androany no anaovana an'izany restitution ny résolution 2250 izany. Noho ny crise izay misy manerana an'izao tontolo izao na ny eto Madagasikara anisan'izany, dia ny tanora dia tokony handray anjara ihany koa amin'izany fampandriana ny fahalemana izany. Izany hoe tsy natokana manokana ho an'ny sécurité na ny force de l'ordre ny fampandriana ny fahalemana, fa eo ihany koa ny fandraisana anjara ny tanora, dia sensibiliser ny tanora amin'izay hoe fandraisana andraikitra ao anatin'ny filaminana sy ny fampandriana fahalemana izay. Miaraka mikarakara ity atrikasa ity ny avy amin'ny PNUD, sampandriraha iraisam-pirenena momba ny mponina, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ankoatra ny tanora manana solitena ary mandray anjara fena ao anatin'ny dinika mandritra ny 2 andro ny avy amin'ny fiarahamonimpirenena, ny tompona andraikitra eo amin'ny fitondrana ary ny mpanohana ara-bola sy ara-teknika.